Ny zavatra tsara petratsika voalohany angambany aloha dia ny sodalana dia ny sadek no nanoratra sy namolavolana io sodalana io. Ny daty anaovana ny sonia dia ny andrasan'ny vahoaka malagasy hiala avy amin'ny sadeka efa enim-bolana lasa zay. Ankehitriny dia niteny zay hoe tsy afaka ampiandrasina lava intsony ny vahoaka malagasy ary mila faranana ny krizy. Zay no nahatonga anay nanapa-kevitra ny hoe zay tsy te hanao sonia ka tsy vonina, zay tsy resy lahatra dia mino aho fa efa afaka didy ngamba ny sadaiky, efa afaka didy ny fitondram-panjakana. Zay no nanaovana ansoavo mba hanairana ny fitiavan-tanindrazana amin'ny tsirairay avy mba hanao sonia an'izany tondro zany zay ahafahantsika hamana ny krizy. Raha mikasika ny fahatongavan'ny délégationna ny sadaiky eto dia efa mazava ihany koa fandaharam-potoanan'izy ireo fa amin'ny zoma zao zay izy no nanoratra azy. Ny sadaiky nanoratra anazy fa tsy ny fitondram-panjakana dia nanoratra ary mazava ao anatin'izany fandaharam-potoana izany tokony efa nananareo mpanao gazety avokoa fa amin'ny zoma amin'ny efatr'ora ka hatramin'ny enin'ora no atao ny fanaovan-tsonia ny tondrozotra. Ny sadaiky ho ny tenan'io ao anatin'ny fandaharam-potoana zany fa tsy tsika ny mamorona na tsika no milaza zavatra tsisy fa zay ny zavatra misy dia endrasana fatratra zany ny anaovana ny sonia io amin'ny azoma ho avy zao.